mamboatry firenena kolokolo io aoka zay kolokolo fomba fiteny enina zany eo amin'ny fiarahamonina raha vao miresaka ny Madagasikara ny hoe mahantra amboniny arena ny malagasy zay tokoa ve ny marina sa isika ny manana fijery mihiba araka ty fanady adininy aoka zay ny kolokolo tany toliara ity dia mbola tsy tara isika azo atao tsara ny miarina ny ady amin'ny kolokolo ny fanefitra raha matoa dina zanona no manoloana antsika amin'izao fotoana izao atao anatin'ity fandarana ity ny azonao ambara ao anatin'izay ady amin'ny kolokolo zay sy ny fitiavan-tanindrazana ny voalohany aloha dia mampahatsiahy fotsiny aho fa izy mony tsy mahalala fa soa Madagasikara tany tokana tsy mizara sisy tany amin'ny hafa teny iray tsy sahirana amin'ny fanankarozana ara-kevitra ara-barotra na ny endrika zay hitovisana ny toetany tsy misy ririnina mahery vaika ka tsy azo etsehana toy ny any Europa mahazo mamboly mandavataona mahita hanina mandavataona toetany mifameno tsara tsy misy any an-daniny azo raisana ny any ankilany tsy misy zavatra izay tsy maniry eto amintsika ka mahavelona antsika ka tsy ho misy eto amintsika misy daholy ny anaty rano moa dia fa tsy lazaina fa tsika hodidiny ranomasina ka mazava ho azy fa tsy ory azan-drano tsy ho tany saiko eto reny tsika moa etolara raha teo mafantatra azy ny arena ankibony tany faritany aiza eto Madagasikara no tsy misy arena ankibony tany kanefa mahantra ny gasy ina no antony raha maheno hoe mahantra antsika gasy ohatran'ny zavatra efa mahazatra antsika zany tsy miraika firy intsony fa dia hoe efa gasy moko mahantra moko ary ny anisan'ny mampalahelo amin'ny zavatra olazaiko eto dia tsy tiatsika Madagasikara halatsika ny atao hoe gasy fa raha vao tononona io teny io dia avy hatrany hafahafa ny fandraisantsika azy azafady mila ompa mihitsy aza ty gasy loatra tao inona koa zay vita gasy kanefa raha vazaha toy lahy fa vazaha mba hanajany sasany anao dia manao vazaha anao atao vazaha ny miaramila so hajany olo ambany vohitsy agny misy vazaha avy gnao mampalahelo zahay raha zavatra soa toerana tsara dia vazaha fa raha ny ratsiratsy kosa dia gasy palahelo raha zay ko noho izany dia efa hitatsika fa mitombona sy mandeha ho azy ny hoe mahantra rehefa gasy maloto rehefa gasy beky antrano an-trano rehefa gasy ataovy zay ataonareo fa inona no voaovanareo eo raha mbola gasy ihany ny gasy ka noho izany raha mbola mahazo sy afaka manao izay amin'izao toerana misy anao dia avoto ny tenanao sy ny fianakavianao fa izay Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ho ataonao inona aoka zay ny kolokolo inona ary ny tokony atao hanavotana ny Madagasikara raha zavatra rehetrarehetra tokony hahasoa io dia hoe tsy raha ataonao ino agny io iavagny agnino iaraka vavagny hiakabelo raha vo izay no atao dia tsy misy zavatra anjary inona ary ny tokony ataotsika hanavotana ity firenentsika ity mba hisitrahantsika ireo fahasoavana no en'Andriamanitra sy navelany razambe amintsika reo tezay na ho tian'ny Madagasikara sy hanana hambo-po amin'ny mahagasy azy ny gasy rehetra na ny vahoaka na ny mpitondra ka isika vahoaka koa dia tokony tsy avy hatrany eritreritra hoe nahazo toerana ihany longo ony hamelo anay igny amin'ny toy dia ampanaovina tombotsoa tsy ara-dalàna satria longo zao mamary any Madagasikara andavaka zay fa longonao engao ianao ny asany malio fa tsy iha ro hampanao raha raty azy hoe gnanay moa ka zay raha raty igny zay ireo voalaza rehetra reo dia loha rano kolikoly tsy misy zavatra mandeha amin'ny rariny sy ny tsintsony rehefa ireo no mbaiko ny tompona andraiky pirenena ka raha mitena hoe tompona andraiky pirenena sy ny olona mitana toerana ambony hiany no voatondro amin'izany fa tsika iaby olom-pirenena tsika zao ary ka mandigny vazaha hampandroso ny tanindrazantsika toy tsika vao ro hagnary ny firenentsika ary manantitra etoana moa ny laminjanjany fanabeazana raha-pahaizana fanabeazana koa amin'ny fitiavana ny tanindrazana sy ny ady amin'ny kolikoly zay raha zay mamono antsika zay ko raha misy mpandraharana vahiny na tompotany hitrandraka ny arem-pirenena aotsika aoka atsika tsy atahotra hitaky ny cahier de charge na ny fepetra hifanarahana zany hoe tsy maintsy fantatsika inona no antony inona no hataony inona no tombotsoatsika inona no mety ho fahavoasantsika sy ny taranantsika ka tsy ho matin'ny volan-kehitrio itsika fa hitsinjo ny anorina ary atsapa fa antsika rehetra ity tany ity fehiny ny ady amin'ny kolikoly dia ho sarotra raha tsy mbola mahatsapa ny gasy rehetra fa izy siany fa tsy ny vazaha no hanalany Madagasikara amin'ny fahantrana amin'ny fanaovan'ny asa aman-draharany madio sy ara-dalàna